Eza isteny randriana soloniaiko fa itonoka Roberto kosa dia efa hita taratra ary efa hita manangasanga amin'iny fagatra Toliara iny. Izay zavadrehetra izay dia andrasan'olona maro ary maro ihany koa ny mametra-panontaniana hoe mbola hiverina any Tsimbazaza ve i Kristina Razanamasoa. Mialohany hidirantsika amin'izay dia abonné aloha ny chaîne-tsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Be moa ny zavatra mandalo eto a Madagasikara ka mahafaly anay ny mampahafantatra isika rehetra inona ny malaza sy inona vaovao. Ny hidirantsika voalohany amin'izany zavadrehetra izany dia ny mikasika an'ity hitantsika amin'ny sary ity, tsy iza moa izany fa Ramatoa Lanto Rakotomanga sy ireo député mampara. Raha araka ny vaovao miely sy ny zavatra hita eo amin'ny Facebook dia tsy tokony havory olona maro ireo député mampara fa ny mahagaga nefa dia tena mahavory olona maro ireo olona ireo. Ohatrany mampitombona ny teny izay noresahan'ny Lalatiana Rakotondrazafy hoe tsy eto amin'ny Facebook no mifampitsara fa any Kianja sy ny eny amin'ireny toerana anaovana fampielezan-kevitra ireny any mifanazava ary any ihany koa ny mifampitsara. Tena ohatrany marina tokoa izay zavatra voalazan'ny Ramatoa Lalatina izay satria raha ny hita ato amin'ny Facebook dia tsy misy olona mankafy izany député izay atolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Nirina Rajoelina nefa ny zavatra misy anefa dia tena mahavory olona be dia be ireo olona ireo. Izany dia midika fa tena mbola ilain'ny vahoaka ireo olona rehetra miaraka amin'ny Andry Nirina Rajoelina. Miresaka an'izay Lanto Rakotomanga zay isika andeha hijerevantsika ny fanambarana izay nataony ny amin'ny iny fampielezan-kevitra izay nandalo iny. Hoy izy nilaza tao amin'ny compte Facebook ary naparitaky ny Andriamatoa Patrick Raharemanana raha teo izany fanambarana izay nataony izany ny hoe vonona ny hanohy hanatsara sy hanamafy ny fampandrosoana efa natao tao amin'ny boriborin-tany faharoa ary antsona ny mpifidy hanamafy indray ny fatokisana efa nisy amin'ny latsabato atao amin'ny alarobia 7 May 2024 afahana manohy miaraka ny asa fampandrosoana ao amin'ny boriborin-tany faharoa, hoy Lanto Rakotomanga. Ary ny raha hita sy ny zava-misy marina moa dia tonga maro ny vahoaka ny boriborin-tany faharoa ny andro fanombohan'ny Lanto Rakotomanga ny fampielezan-keviny. Tena faly tokoa ity Ramatoa ity raha nahita ireo vahoaka vory marobe satria tsapany fa tena nasehon'ny vahoaka fa mifankatia izy ireo ary ny porofony izy ireo fa mirahina ary miray saina ihany koa. Feno olona mihitsy ny toerana rehetra izay nandalovany ary niaraka tamin'ireo prailista aminy, hoy fanambarana izay nataony Lanto Rakotomanga ary hita amin'ny sary fa tena nary tokoa ny olona izay tonga nanatona any Ramatoa Lanto Rakotomanga sy ny ireo prailista aminy. Raha ny zavatra hita tato amin'ny tambanjotra dia ohatrany tsy havory olona mihitsy izany Lanto Rakotomanga zany nefa tsy zany nefa ny zava-misy fa tena tonga marobe ny olona ary nankasitrahany amin'ny fofeny fitiavana izay fahatongavan'olona marobe izay. Ary anisan'ny resaka izay nataony sy fanambarana izay nambarany ihany koa ny hoe voaraiko daholo ihany koa ireny hetahitanareo rehetra ireny izay nolazainareo ny vantana tamiko ireny. Fantako tsara fa tena mangetaheta fampandrosoana ianareo ary fantako fa mbola mila olona sahy sy vonona ianareo rehetra hitondra ny teninareo sy hampita ny hetahitanareo. Koa toky telo no omeko anareo dia ny hoe hanohy hanatsara sy hanamafy, hoy Lanto Rakotomanga raha nanambara teo anatrehan'ny vahoaka. Raha araka izany hevitra izany dia tena olona sahy tokoa i Lanto Rakotomanga ary olona vonona hisolo vava ny vahoaka ary hitondra ny marary ny vahoaka indrindra ny hetaheta ny vahoaka ho any ambony any. Nohon' izany dia raha tena tsapany vahoaka malagasy fa i Lanto Rakotomanga tokoa ny olona sahy sy hitondra ny hetahetan'izy ireo dia mety mbola holany indray izany Ramatoa izany. Zay moa ny mikasika any Lanto Rakotomanga andeha hijerevantsika ary handeha kely hianatsimotsika ho any Toliara. Efa hita manangasanga ary efa tena mivoaka amin'ny vahoaka i Andriamatoa Tinoka Roberto izay tena anisan'ny mpifaninana izay tena matanjaka hifaninana amin'ny Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko. Raha mijery ireto sary izay misy any Tinoka Roberto izay miseho amin'ny vahoaka be dia be dia tena tsy mitombina daholo ireo zavatra rehetra izay voalazan'olona ato anatin'ny tambanjotra satria raha nieritreritry
voasorehitra izany tinoka izany tena ohatrany tsy avory olona mihitsy, nefa jerevo amin'ity sary ity dia tena olona be dia be ary olona izay tena tsy misy toa zany ny olona voavoriny izany Andriamatoa Tinoka Roberto. Maro moa ny antony atiavan'ny vahoaka ity Andriamatoa ity. Ny antony voalohany izay tena malaza sy nihely tao anatin'ny tambanjotra moa dia araka izay notenenin'ny zanany hoe ka arinareo bobônakanareo io, noho izy bobônaka izay dia tena tian'ny vahoaka any antimo ary mahafinaritra izy ireo ny mifidy ny solombavam-bahoaka izay tena bobônaka. Raha izay tokoa ny zavamisy mety anisany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny bogosté, indrindra rehefa mifidy président bogosy na mifidy député bogosy, mety handroso ny firenena ary handositra ny bogosté ny fahantrana. Mety izany koa no antony atiavan'ireo any antimo ny solombavam-bahoaka bobônaka. Fanazanana tsy zany kosa tsy adala daholo ireo olona rehetra izay mipetraka any Toliara matoa izy ireo tonga marobe nijery an'ity Andriamatoa ity dia tena mety misy zavabitany ary tena tsapan'izy ireo fa tena ankaiky ny vahoaka tokoa ity Andriamatoa ity. Nohon' izany mety zany ihany koa ny antony mahatonga izy ireo vory marobe nanotrona an'ity Andriamatoa Tinoka Roberto ity. Rehefa nahita ireo olona be dia be tonga nanotrona any Andriamatoa Tinoka Roberto dia maro ny nametra-panontaniana hoe aiza izy teny toa tsy henoheno ary ahoana izy teny mba havory olona marobe toa ity. Zavatra mbola iseho zany ary zavatra mbola hivoaka andrasantsika ny fanaovany izy teny, ny fampielezan-keviny sy ny zavatra hivoaka eto amin'ny tambanjotra. Rehefa misy moa izay dia mety ho hitantsika miparitaka eto ihany ary raha ohatra tsy hitantsika miparitaka eto tsy maintsy hitantsika foana ny fanaovany fampielezan-kevitra satria isika dia manaraka ankaiky ny zavamisy. Zay moa ny mikasika any Tinoka Roberto sy ireo député isika rehetra miaraka amin'ny Andy Rajoelina ndeha hijerevantsika ny mikasika any Christine Razanamahasoa. Raha ny zavatra hita sy miparitaka dia ohatra ny te haveriny vahoaka any Tsimbazaza i Ramatoa Christine Razanamahasoa. Ny antony ilazanana zany moa dia mazava ho azy fa tena nazava ny resaka nisy tao Ambatofinandrahona miray feo ny vahoaka fa hamerina any Ramatoa Christine Razanamahasoa amin'ny fomba mihezinyezina ao Tsimbazaza. Tamin'izany moa dia nirodorodo ny vahoaka nanotrona azy nandritra ny andro voalohany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Noporofony ireo vahoaka sy namafisin'izy ireo fa tena mbola mila any Christine Razanamahasoa izy ireo ary vonona tanteraka ny tenan'izy ireo hamerina azy indray any Tsimbazaza. Aleo tsy maro ny resaka hoy ireo vahoaka fa amin'ny 7 May 2024 ny fotoana olona itokisanay hanoho ny fampandrosoana any Ambatofinandrahona no ifidinay, tsy iza izany fa Christine Razanamahasoa eny mahavita mampandroso ho an'ny Madagasikara mihitsy raha izany Christine izany hoy fanambarany ireo vahoaka marobe. Izany dia mazava fa tena mbola ilain'ny vahoaka izy ary tena mbola itokisany vahoaka eny na ny esorina tamin'ny asany mahasolombavam-bahoaka azy aza. Reny sy reny moa ny zava-nisy sy ny vaovao nandalo teto a Madagasikara koa dia ampifaliana sy ampitiavana no nanoloranay ireny zava-drehetra ireny ary hapetrakanay hatre koa ny mikasika an'ireny ary mbola hitohizanay ihany amin'ny manaraka. Zay hoary ny ela re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana ny mbola hanaraka ny video manaraka amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy zay fa tsy atao lava ny resaka hody zahay saudia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Gaby wie, ciao ciao, bye bye.